Goavy manta. Samba mba nahita mamaniditra ny tokantranonay nandritrizay roa taona izay. Eny akiko. Tsy te betsaka ny zavatra atao. Dia ahoana ino ny vaovao maresaka? Izao mandamindamitrano izao e. Mety ka. Manakorotana kely an'ireto zavatra reto aho fa misy zavatra tadiaviko moa sady mba halamina koa. Tsara izany. Dia ahoana? Izao ke ny atongavako aty aleo tonga dia efa taniko ny resaka e. Izany hoe zaky tapa-kevitra hisaraka amin'ny dadanareo Fa ahoana ry mama? Leo be Leobe. Fa inona mihitsy aloha ny antony? Tsy dia misy antony loatra fa zay e. Hisaraka izay. Izay koa ne tsy dia malala ny fiainanareo any arak'izay hoe mama raha izay efa roa taona tsy taty aminay tsy fantatro mihitsy izay fandeha amin'ny fiainanareo ao. Nareo koa ohatran'ny manafinafina izany. Fa inona ny tena marina ho aho? Izay efa teneniko indray izay hoe tsy dia misy ninona loatra aho fa hisaraka fotsiny izay. Tsy dia misy ninona very mama dia hisarahana. Mba zavatra goavana ahy. Manafina mihitsy ianao ka. Mody tsy tianao fantatra ankizy koa izay. Inona koa no anafenako an'izany io fa izany. Ny vazaha ataoko izay tiany hisarahana dia izay tiany hivadiana. Rehefa te hivady roa taona izy dia mivady dia misaraka. Rehefa te hivady telo taona izy dia mivady dia misaraka. Izay tiany hisarahana dia izay tiany hovadiana. Koa izany ara hoe mivazako. Eny ka izaho tsy manao an'izany aloha fa izaho fotsiny efa aleo kia. Fa izay no mahatonga anahy tonga aty amindry. Fa sao gagy ndry. Mampandre anareo izany hoe sy saraka izay. Mampalahelo izany ry mama. Dia ianao io moa izany ve ndroany dada sa ny vonoiny? Tsy namono izany izy. Ka inona ary ilay tena antony ry mama fa ohatran'ny tsy mety anie izany excuse-nao izany? Sy izao e. Nandritra izay taona maro nivadiana izay teneniko andry. Dia tsy mahafa-po ahy mihitsy ny vola hoety miditra ao an-trano. Kely loatra ilay karama kia. Izay ny tena marina aloha dia tsoriko. Fa angaha moa ry mama misy an'izany mahafa-po izany tokony mama ange izany no manampy azy raha ohatra ka izay no olany. Sady amin'izay efa lojafy ve nareo vao mieritreritra an'izany fa maninona raha tamin'izay mbola kely na mbola hoe vao nareo vao mivady? Tsy maninona izany io fa zasimbana amin'izany ny saina fa ny anahy efa décision ferme izay ho ahy hisaraka. Izay koa efa nidresaka nge. Tsy hitako koa izay idirandry lalina amin'izany. Izy koa rehefa manaikiko. Dia ianao ve tsy mba menatra olona? Inona moa mamenatra amin'izany? Amin'izao taonanao izao ve ry mama no hisara-bady mba dinio ihany aloha ka. Tsy hisy olana io. Amboary ny saina. Nefa aloha izay dia tena menatra. Izaho no hisara-badiko ianao no menatra. Dia efa misy lehilahy miandry anao moa izany any. Mahatonga anao tsy azo ankisoka ohatran'io. Tsisy idiranareo aho izany. Sady ny amin'izany koa mbola tsy fantatra e. Mbola ho tohizana ihany ve ty asanao ty sa ahoana? Tohizana ahoana moa? Ka zao ny vidiny entana ty miakatra andro aman'alina. Amin'izay koa manenjika ny eritreritro amin'ity entana lany daty amiditsika ity. Mamon'olona ny ho farany sady manam-pozina. Misy ary ny ankizy mandoso ny valana ondra vao mihinana an'ilay izy. Ahoana moa izany ahalalànao an'izany? Hoe entana lany daty daholo ny amidiko ao. Fa mifangaroaro anie ireo e. Misy entana tsy lany daty dia misy lany daty. Ka naity olona marary be dia be ty ara ve tsy mety misy fiantraikany amin'izany? Izy ny efa marefo ara-pahasalamana any koa fa tsy ny entana midiko no mamparary azy. Ohatran'ny manenjika ny eritreritroko.
dia raha ny fahazahoako azy zany hoe hoajanona ty marshe mampidi-bola be ako ty. Ekeko aloha fa tena mampidi-bola be ilay izy fa mba hatsinjovina ihany ny hafarana Redoara. Ianao malala izay hafarana fa tsy aleo aloha mitady dia mampirina. Sady raha sanatria voaenjiky ny lalàna angery seka dia loza. Es Migadra firy taona ianao. zany lalàna zany rehefa misy vola dia manginy ianao koa dia kely aina. Ilan'ny olona fotsiny ianao rehefa sendra ny lozako inona. Olona iza ny ala Ka ireo patronanao ireoko, raha tratra ohatra izao izy dia izy nga iraran'izany, izy olona manam-bola, izy olona ambony fa ianao no anlihany azy. Ireny ny mpanao livraison ozy izy fa tsy izay. miaraka ao aloha satria nahoana ny stokaziny anie mbola be da be ao e. Ka ialany ianao Tsy tratra zany aho fa aiza matahotra. Io na tsy varotra an'io azahako dia misy olona anao foana io asa io. Dia ahoana ny eritreritranao amin'izany? dia alao izy no anao azoko. Dia tetavinao hipetrapetraka fotsiny azany. Dia anao inona? Mitady asa hafa. Izao fotsiny asa tsy misy ohatran'ny ity. Ary raha vola koa ny tedavina ao amin'io tena be da be. Toy izo ariko. Zany ahera nga mba teninao. Hitanao na dia zavatra azonao fotsiny aza jereo mampiditra kanalina ianao, manginy fotsiny moto efa mba manana ny mahaleo tena. Akoatrakoatran'ireny zavatra vidividintsika fahatany tsisy zavatra tsisy ilaina azy ary vidividinao fotsiny ihany. Heverinao fa tsy vola moa zany. Eno ahy. Ohatran'ny tsy faly ane ianao zany mamaly anay Ka ianao be doika be dia tsy hitako izay ataoko. Amboary fotsiny ny sainao dia milamina ny resaka. Eny ary. Fa zao misy zavatra kely mampiasa sainanahy. Inandray? Tsy haiko hoe ny fomba fijeriko ve ny diso sa ahoana. Fa mamane matetitetika miverina ao patron eo foana Ka mety mitady asa izy zaiko. mitady asa ve dia tonga dia midikiditra any anaty lakoro ohatrany hoe reny efa mpiasa efa ela reny anie izy no ao Ka za koa nge Redoara tsy miresaka aminy mihitsy izy nga mankaty amintsika izany. Indray mandeha zao izy mba taty talohan'ny sarahan'isy dada reny dia tsy fantatro mihitsy ny aminy aloha hatreto. ohatrany hafahafa ihany no izy patron io ka amin'io fomba fitafina ozy ianao tsy arakaraka ny taonan'iny fa tena manao fitafiny reny le tsy haiko hoe ahoana re zany ny filazana azy ianao ary zany ny sa manao an'izany fitafy zany zay no aingana. Sorta kely atretỳ apotipe mbola mampitranga foatra ihany koa. Andrekako. Zany ny zavatra hitako. Andraso moa fa ndray androany ianao mbola ho alaiko aty rehefa ohatra hitako mivoaka any izy. Alaivo sary. Zay koa no aingana aza. Tena raha fantan'ny olona hoe mamako izy rafozako tena menatra ny mijery azy ary menatra no mifampiresaka aminy fa samy mody mangana fotsiny izay. Dia ianao ve hitany? Mahita anahy izy za koa somary mitsoatsoaka tsy dia mijanona ela be ao rehefa hitako ao izy. Tsy hitako izay havaly anao amin'izany ka mbola tsy nahita zavatra taminy aho, tsinona dia sarotra be ilay miteny. Ny any ny aza hitako ka hoe anana rafozan-dahafa indray. Manao ny madama. Manao ana tompoko. Anasa moto ao. Ie. Mandrosoa atao veto ary ny moto anao ary tsara be izy zany Nga hita izay tsara fa sady oatra mbola tsy dia maloto akory dia sasaina sa misy diale. ohatrany efa ratsiratsy ny lokon'izy io dia ohatrany maloto foana fijeriko anazy. Zany Sady misy zavatra ataoko koa dia sasana kely. sady tsara koa izy mba madiodio Zay le mihitsy. tompony ve madio ohatr' izao dia moto sanatria atao maloto. Hita ho ako. Marina izany. Efa hitanao ny prix efa fantatranao ny prix atao Ohatrina aminay. ilay izy. Ireo miafisy eo ireo fa ity tsy ataoko lafo ka 5,000 ariary fotsiny manao an'ity moto anao ity. Izany ve ho fotsiny?
Ka hitanao fa efa miakatra daholo zao na ny jirama na ny vovo-tsavony koa ny produit fanasana ny tony koa miakatra daholo dia mba miakatra koa ny lavazy ay tsy maninona ataovy ary atao tsara sasa be a ay aza matahotra anao fa zay mbola tonga teto aloha tsisy nanenina mihitsy ny hafa miverina foana ye ary mikisakisana kely etsy se fa sao dia mpitian'ny rano eo fa tiany somary mifafifafy ihany ny anaovana azy marina zany tsy tsitsiana rano mihitsy mantsy ny zavatra ohatran'ny tony fa zay ampadio azy tsara no atao zay mihitsy ataontsika mantselatra be ohatry ny diamondra io ianao koa mampombe ary efa ela nga zany matao zany no tany amin'ny madamy tsy dia ela loatra fa hitanao voaingakainganary io ny lokoko a zany fa ratsy ngamba le nandokon'le olona anazy dia lasa ohatra mora vasoka be tsy tena hay tsy dia mahay zay izy aloha raha le moto tena tsara loko be ary no entiny atao amiko eto hoe lavazely ohatran'izao a tena mamiraperitra be zahay koa ane mandoko rehefa hoe proposena dia afaka misy namako mihitsy ny mpandoko dia afaka hoetiko any madamy ka ohatran'leo be ako io ara zao efa intelo lokona nandritry ny telo taona zany e ka zany mananasa be deaibe ty zao ty station de lavage ty zao dia niforoniko mihitsiny avy amiko manokana dia manana an'izay atelefantokona zay koa fa asosay miaraka amin'le namako le izy efa afaka proposeko loko be deaibe madama misy loko isan-karazany be zay ilainao sady tsy ataoko latiny e zany eny andraso aloha eritreretina sodiniana zany fa mety zany ka efa rehefa misy ilay madama dia manatona fa za eto foana iza moa ny anaranao raha tsy Willy ny anarako Willy Dawily ny fiantsondry zalahy eto amin'ny tanàna eto ahy zao ny tady Dawily dia efa tsisy dia tsy mahafantatra ny tena rehefa mba stara ihany ianao koa zany mampime be ary ny anaranao moa izy raha tsy maditra azafady Iodety ny anarako ay Iodety ohatra ny manamana an'resika vedety zany mantsy ianao aza be sangisango moa e za be vazivazy mihitsy ka zary lazay ny zalahy hoe Willy mpihira ve hoe sa ino Willy anarako karaha tsy sasa eo io fa atao za efa sady zatra miasa no mba miresaresaka mampiresaka client e marina sao dia gagy ianao mantsiny efa ho vita ihany izy ty ka fa firy cc moa izy zany toatra mantanatanjaka iny zany moto zany 125 io ay fa izy aloha matanjaka dia tena hainao tsara misy mitondra an'iny ohatray toko hitanao nidirako teo e dia taika zao ny farany lavitra nitrananao n'izy ity efa tonga tany tanà ianao rery tena efa tena enjany ianao ka marina vita izy ty fa somary tsofoko rivotra fotsiny aloha dia fafaiko amin'ny vorodamba dia fa afaka mandeha anao rehefa vita izay e misaotra betsaka fa izao andreny tsy miverina tsony ohatray verina eo foana ako zavatra tsara sasa be zao vety misy moto mihitsy ao tokotany eo zany mba jereo kely ary sy azafady olona anankiroa olona ninona ohatra moto fantatro ka olona eto an-tanàna ve ohatra moto amin'ny mama izy mihitsy fa iny fa nesory ny kasika ary izy ho lehilahy miaraka amin'io jereo aloha fa sao dia olona ka miaraka amin'ny mama ho ale iziko amty reto zavatra miparitadritaka bisky jerevy reto izy fa nana aloha ianao mivoaka dia jereo any anatseanao any reto tsika zay ampirinana azy tsony aiza vela maka ty aloha fa ampidiro ary amin'ny efitra hafa ary mihitsy ka zay no teny anko hoe tsy ampidirina ty izy angakaingany ianao ny voa ianao koa midorororo be ry ody rakizy zay ary ny ianao mandroso mama efa hoe aiza ampidirina ty ody mandroso mandroso ihany ataovy ariana nary iza rehefa mbaravarana salaminareo manahoana rakizy ina vao maresaka salama tsara manahoana
fa atao tonga salasalam-potoana izy zany. Ie, misy vahiniko. Aiza? Io namako. Fa andao rangaha tsy amin'ny efitra ilany atsika no miresaka fa eto koa mbola mikorotana be loatra sady mbola miasa koa anay. Ary inona moa zao zavatra ataonareo izao e? Zao efa hitanareo zaoko. Manitra koa izy zany. Loloha tia mba hoaniko fa za koa sady nona be. Aza mihinana any mama? Fa hoana? Aiza mihinana any fa avy aloha aloha. Boaka aloha. Ka za nonako. Atsy misy ronono atsy. Efa mama oaka ho aloha. Ka tsy azoko le izy. Sa efa komandin'olona reto? Ie, efa voisa daholo reo. Ka nyzany ry mama fa zavatra lany daty daholo ange reo dia hovana e. Hovana ahoana e? Kosehana le daty efa teo aloha reny dia hovana daty hafako ahemotra. Andriamanitro, fa inona raka izy tia loza ataonareo a? Hamono olona ngenareo amin'izao e? Hatramin'izay nanaovana aloha mbola tsisy maty a. Fa tsy mety izao e! Zavatra efa lany daty ve nomenareo olona? Mbola tsisy maty ry mama fa Ny anoizako ny teny mirana dia hoe ny marary nefa misy fa marary kibokely fotsiny e. Tanao amin'izany, izany ve dia ety? Ka le- Sady izao koa Ah, tadio tsara fa enjehan'ny lalàna izao zavatra ataonareo izao. Ary mampigadra tanteraka mihitsiny. Azafady fa tsy hoe miditra amin'le zava-misy ato fa mba saika mba anontany kely fotsiny hoe fa lany daty afrina moa zany izy reto e? eo amin'ny herintaona fotsiny ka. Fotsiny hoe? Ie. Andriamanitro. Fa maninona moa zany raha izay mihitsy nge ny teneniko anareo hoe andaotsika tsy amin'ny efitra ilany asy no miresaka fa tsy ato e. Zao lasa mitatra le resaka. Andao ariko. Fa mba eritrereto ihany aloha raka izy izao asa ataonareo izao tena marina. Sao dia ampidi-doza olona. Zao fotsiny e. Reo entanareo na tsy izay aza no mivarotra an'ireo. Tsy ariam-patro zany reo. Fa tsy maintsy misy olona hampanaovany an'ireo foana. Na miala ao ary zay. Mba miteny fotsiny izay loko. Eny e, alao aloha any indresaka iny fa izao. Ny antony atongavako aty dia manana vaovao tsika raka izy a. Vaovao inona? Dioko. Willy ny anaran'izy io. Io indray izao mivadiko. Ie, marina mihitsy zay. faly mahafantatra anao zany. Willy zany moa tsy mpihira. Tsika sady tsy mahay mihira tsy mahay mandika. Manao lavazy fotsiny ny tena mba spesialite dia zay. Ianao koa be resaka. Zay ny asanao. Ie, lavazy fa tsy lavazy de cerveau a. Zany ve tsy efa lavazy de cerveau no nazahoanao tira fosa-mbako ty? Si. Mba mifanetana zay dia mba miaraka e. Dia ito indray ny zanako vavy Willy a. Mirana no anarany a dia hitsy mivadiny. No ary mama. Fa mpirin'ny olona niaraka taminao moa zany ty tovolahy ty? Fa ny telony e. Dia ahoana zany le patroako iny? Patroina indray. Ianao tia koa montra matamata vava? Ka zay ny zavatra hitako. Za tsy mamorona mihitsy. Tsy misy idiran'izany fa io izy io zao ny vadiko dia zay. Zay koa no resatiko eto nge. Ie, za re mivadiny e. Sady amin'io le vadany ro mama ho zandriko lavitra be jerevany ty izy e. Inona ny Mba olana? mieritrereta ihany re raha olona. Tsisy olan'izany. Zay no mifankatia dia zay. Tsisy idiranareo ankizy zany. Dia mitodika. Voandroany ange io olona io ny hitanao dia ataonao an'izany ve? Io indray zay anao sy le vatavatam-bava. Ka ao anatin'ny fianakaviana zao misy ny tsotra dia misy ihany koa no vatavatam-bava. Fa mitodika kely atao aminao ary angaty. Hoe ahoana indray? Aoka aloha aiza misolo vava vavy alao izy ny resaka amiko hoe zaniko io ny andro mamako manahirana. Paoziny raka zao ve dia tsy hanana vady? Hoe manana vady ahoana moa zay?
dia tsy hanana vady aman-janaka ve rangahy zao hoe tsy manambady zany io fa ianao koatra ny edala. sao dia hoe aloha loatra ny firesantsika an'izany fa tsy hoe mba aoriana mba miresaka mba milamime. aloha loatra hoanako za toa dia maika aloha manady azy. Valio lesy a. Fa tsy ela avy izao no vinatolahako e. ha za no vinatolahy alla miala tsiny loha raha ohatra hoe anao elahy. Inona ary ty e. Fa ny anareo koa ve olona vahiny voaniditra io dia atao ohatr'izao e. avy aloha aloha izay mba hifanazava kely fa Mba tsy hifana- zay zao vao mifankahita. Mba mifanajava fa tsy tiako izao zavatra ataonao izao a. fa ngamo rehefa manao elahy dia tsy mifanaja. Tsy maninona re zany fa samy lehilahy zahay e. Da hoe fitiavana angamba zany. Amin'ilay za mety hoe mbola zandriny tokoa ngamba dia mety hoe izay nitenenana an'izany tsy maninona e. Fa izao e, ola izay koa ny momba ako. Fa tsy haiko hoe ola izay koa azy ve kisa ao ana seria. Ka tsy mety ho ana izany aza zao zavatra ataonareo izao fa mingavinganareo azy. tsy hoe famingavingana ngery mamy fa alefa sady aloha midona satria nahoana mahazaka le ao tokantrano le ravozako tokoa ve izy sa hoe ahoana e. Tsy hitako koa ne izay hidiranao amin'izany le doary e, fiainany ihany izany. aloha ary loha ajanontsika le lahy fa zao nareo moa zany zao firy taona. Eo amin'ny mahery kely eo ny tsy latsaka. 5 re a. jereva ary moa zany iziko miara moa volofotsiko betsaka noho ny anazy. Sy mangina ho ahy ianao fa inona nidiranao lalina amin'izany e. Eny e, verina amin'ilay fantaniany tamin'ny voalohany angamba e. Lasa mitatra be ny resaka antsika. Le hoe nanambady sa tsy nanambady. Izy moa zany tsy dia misy idiranareo lalany amin'ilay izy satria ny fiainana taloha tany mety hoe tsy ho fiainana amin'izao e. Ary mino aho fa izy koa efa nanana ny lasany koa izy. Zany efa tsy nanadiady be azy hoe firy nefa nareo zao nahita hoe fahafiry a. Tsy dia mampaninona loatra koa zay. Fa tena marina za mbola tany tonga dia tenaingo zaniko zany hoe fiainiko e. Misy zavatra na voaroryady nigadra 10 taona dia vao mivoaka ny akaingana io niaraka io zay. zany ary moa jereva dia izy gadra lava ve no vadiny mamy zany ve norampozan-dahako. Ohatray le ty e. Akombony vavanao a. Eny e, tsy maninona satria nareo ny tompotrano zay vahiny dia ataovy izay afaka mifonareo eto loko. Sao dia mbola misy fantaniana manaraka fa mbola vonina ny eno zay e. Fa ny alehan'ny saiko ro mama. Hoe ahoana ky? Ianao sy dada zao mbola tsy vita divorsa dia ahoana ny fandehana? Tsy maninona zany io fa vita foana io e. Ny fankatiavana ireny zava-dehibe. za indray aloha dia tsy raitsikoombakomba amin'rehetra olona reto dia namenatra. Zay zany e. Izy no dadanareo vaovao a. Dia mifankatiava tsara, mahaiza mifandray a. Zay na no mba afatrako. Eny e, za koa zany faly manana zanaka vaovao anareo. Zay. fa zao aloha ro mama. Misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur dia sans mahakasika cadre. io asako io fa miaraka amiko any raha vao ohatra hoe misy zavatra tsy mety a tena miteny zay. Tsisy idiranay ny fiainanareo e. Fiainanay aza manahirana anay. Tety a, Ahoana? manao zavatra nga ianao. Ie. Azan'olo dia avy mba miresaka vetivety. Fa misy inona indray e. Inona moa fa resaka tsotsotra fotsiny e. Fa hono a, manana firy amin'ireny sorta ireny reo. Reto aby ny akanjoko manana firy. Taoko ohatrao daholo ny akanjoko. Izy menakavy. Tsy azoko le fanontaniana. Izy menakavy ohatr'izao daholo zany. Eko. Dia ohatr'izay koa le ambonina. Ye. Ohatrany tsy milamina. Tsy milamina ahoana e. Tsy azo azoko e. Fa taoko izao no tiavanao anahy e. Tiako ianao rehefa ohatr'izao atao trano. Fa tsy hoe rehefa nivelany ihany. Efa fantako mihitsy ny fahasarotam-piaronao. Za sary-piaro dia ianao vao maika mandranitra ny mahasary-piaro ahy. Aza lefa lavitra ny sainy e. Nahoana ny tsy alefako lavitra ny saiko ianao eny fantoko e. Ary efa renjanako. Tsy maninona zany zao fa inona ary ty e. Za mba miteny ihany a. Efa henoko daholo nge ny teninao e.
any man'olona any mifahasarotam-piaronao io. Sady iza koa moa no ilay kôty be voka any an-dalana any. Zay Nisy fahavoazana. eko zaiko dia avelao amin'izao fotsiny Ka roby amin'izay anaovana rehefa kelikely. ka mafana ny andro. Ny rivotra atahorana e. Olona be voka zany tokony tsy anao akanjo mampidi-drivotra. Sy tsoro moa izay tsorony. Ao anatin'ny daoly re zany rehetra zany be voka anao dia mila manao akanjo mirebareba moa ny fahasarotam-piaro koa zany efa voalazanao ko inona indray moa. Ay tsy voasangentsika niaraka e. Eno ay e, nga ianao mba ho vinameno ny teniko moa. Fantako tsara. Tsy maintsy mahita Eny efa nazanona zany aza aloha ataoko lavalava kely no ty amin'izao be voka izao fotsiny. Zany hoe mividy zany dia atao mitovitovy amin'ny ihany rehefa fa mihoatra Mihoatra kely 1 centimètre fotsiny. Eko. Mahampy. Tena ohatrany azony sasany mihitsy se ty ka mariny. Mahagaganahatra hatramin'izay ianao tsy niteny an'izany. Ka ny andro koa zao efa horirinina dia ianao dia efa mangatsiaka dia mbola miaraka amin'izay mafuso sorta ihany. Dia tato ato ianao a. Sy izay efa hoe efa nisy feoeniko izay amin'ny fahasarotam-piaronao. Aza alefa lavitra ho any saina fa rehefa mifampatoko dia izay. Fa alefa kaikaiky e. Tsy ataoko lavitra be intsony fa na izany ary mba hainao ihany ny teniko dia mba tadidio ihany. Eny aroko. Mahasoa anao ny mahatonga amin'ny teny fa tsy hoe inona e. Eny aro a. Dia efa hainao ve ny vaovao ary? Hoe ahoana? Mbola tsy nahaino? Vaovao inona? Be voka koa ny zanako vavy matoa. Skay ve? Ary tsy vitan'izay be voka. Fotrany hoe fanao fotoana nareo mianaka. Fa ahoana? Mitondra voka 3 volana ohatranao koa izy. Dia maninona nefa zany? Tsy azoko mihitsy. Toa tsy taitra mihitsy ianao e. Toko mety zany. Mba miara mifana zaniko. Ay ve. Eny e. Tsy naposiko. Mamenatra ihany no le izy a. Mamenatra ihany. Fa sy alao any. Za moa ampivanenenina amin'ny zavatra efa vita e. Zaiko. Alao dia miara miteraka eo zaniko. Dia zao. Ah, Dia izao hono zany ny ampifananareo reto. ianaoko. Zay sara edo ve? Iza indray? Tsisy ene. Lasa ihany ny saiko. Sady mamena. Sa tsona mamanay. Sy mamenatr'olona Efa izy ara tsy mahafantatra ny fiarahantsika akory. Ngamo. Tena mbola tsy niresaka tamin'izaniza hoe miaraka aminao ne za ty e. Amin'ny fianakaviako izay. Sy alao dia alao moa dia lahy ihany zany mampifananay. Tena marina koa ki za tsy tia hampandre mihitsy satria za ne mbola tsy fantatra zareo kory ary zao efa afaka tamin'ny gadrako. Satria tsy mba nisy samizy menakavo mba namangy anany dia anankiray ary tamin'izay fa dia hoe tany 10 taona angarangidina ao a. Tsy nisy. Ye. Tsy ndrara iny zareo Tsy mihitsy. ny raharaha fa zany hoe ale mba mahaisa tanana kely dia mba reny mba netiko mba niavy tena tany e. Rabaina rapapany e. Misaotra le roa. Dia manodiavanareo koa atsoatsy e. Misaotra. Dia nanao ahoana izy tao? Enjakenjana kely lesy. Tena somary sahirikirina kely a. Dia salama tsara ve aloha ny reny sy ny zaza e? Izy salama azo lazaina hoe salama ihany. Fa ilay niatrehana azy ny tena dangereux ko. Moana. Ka izy tsy mitovy amin'izay ka ny olona rehetra fa izy efa ilay nahazo azo taona. Dia hitanao amin'izany fa nitanjaka efa tsy dia mitovy amin'ny tovovavy intsony na ny fanenanana io zaza io raha mila force be. Ka teo ny sy maika nanana ny sarotrako. Efa mangana ny zazakely. Raha nisy kely a dia mety tsy avitra. Izy koa tenenina manaova sport ka mivavy be tsy mety mifoha maraina. Misy hanina hohanina ihany. Nefa nenenana rehefa fotoana anankiray e. Ieko na iny angezany vatany fotsiny aza. Avadiko ny resaka dia nareo manakory le roa? Salama tsara aloha ny reny sy ny zaza zany efa miandry an'izay. Dia sy mery mihinana ino ty izy ty raha avy mba manga matetika ihany a. Izy aloha dia izay ny andray aloha rehefa maraina dia metiko mandendeny avany tsy avelako hoe matory maraina ao zany dia mihinana fotsiny tsy avelako mihinana akondro koa. Raha tsy diso ho vino moa zany ny DP any. Ohatrany hoe
sivy andro eo angamba sisa Dia tonga. ho tonga koa ilay vahiniko. Efa kaiky ihany izany a. Aha. Raha tiako rafozana tokony hampifana indray ty no hafanana. Tao ahoana kosay ary le fiainanako. Afaka anao akory amin'ny zava-misy ary. Fa tokony hitady olona ihany hampifana anazy a. Fa le vadiko tsy dia mahazo manao reraka be koa. Eny e, efa nieritreritra an'izay ihany zahay fa misy olona niresahana aina ihany dia raha reva izy vao tonga. Aha. Dia mba ataovy programa matotra tsara. Ie. Fa amin'ny tiarahan'ny vady kosa ngamba mba efa mitsangana ny vadinao mba afaka mikarakara an'ilay vadiko e. Aiza koa dia herinandro fa izy dia ho afapana e. Tsy Efa- maintsy efa mba miomankomanany amin'izay koa nareo fa tena mbola tsy afaka mivoaka mihitsy izy. Afaka 2 volana izy io fa afaka mitsangana avy ao a. Ka amin'izao ary ane ndray andro dia efa mitsangana e, manasa lamba. Atahorina ihany redoara ny resaka sovoka sy ny karazany fa aleo mitandrina. Ny tena lana tsilony amin'izay. Le izy koa nge raha vao diso feno fahatahorana be dia vao mahita tonga aza le aretiny. Eny e, za koa mbola maika hiasa fa namangivangy kely fotsiny no nataoko e. Dia nitazomiko tamin'ny resaka teto koa ary ianao fa tsy maninona ndao miandalana ary e. Ok ary izay dia miraha soa tongava soa ny zazakely e. Mazotoa anao rapapany a. Dia ara-bahina araka izy ny men'Andriamanitra ny farinareo a. Saotra betsaka dada. Tongava taiza. Ie, misaotra betsaka. Za moa tsy dia nahatondra ininona fa zavatra kely fotsiny tianetiko ity mba sous forme amin'ilay hoe ropatsy. Ay, dia misahirana koa nareo dada. Aiza ary izy tsy hitako indrina le any teo. Loza. Sady efa kely ny tsy tika. Dia fomba fotsiny ity rakizy marina fa aza le akely le ao anaty valopy ity jerena. Dia maroro taiza. Saotra betsaka mihitsy. Oh, ay, zao ve dia ho kely ry dada. Dia dadan'izao le zaza. Dada, tsy izy ange iny e. Zanak'olon-kafa. Ahoana koa izany? Ie, tena marina izany dada. Tsy zanakay ane iny fa itso no zanakay e. Ohatra. Fa misy olon-kafa miteraka koa ve ato e? Ny tena marina dada dia mama koa ne vao teraka kely. Fa lasa nambadika any izy. Ato aminareo izy no miteraka? Ie, mifanato izy. Mahagaga koa izany. Ay ve, dia zanany izany io? Zandrinao izany io? Ie, izy io ry dada. Raha izany fiainanareo ato izany. Ty anankiray ity izany no zanakareo roa? Ie dada, ty no izy ty. Izay vao tena mitovy aminareo marina. Kay. Mitovy amin'ny neniny, fotsy be mitovy amin'ny neniny le zazakely. Fa hono araka izy. Aha. Iza izany ray ny zanaka mamanareo izany? Sy olona tsy fantatry dady izy fa any izay rangahy izay. Izy aloha mbola tanora e. Mitovy taona amin'ny Edouard. Ie. Raha izany. Dery zareo aiza aloha e? Aiza ty mamanareo? Maninona ny avelan'ireo zazakely? Angamba izy ko. Ato mihitsy izy izany no mifana? Ie. Fa ianao moa izany manao inona ty? Mamanga ny zanako aho mijery ny zavikeliko. Ay. Manao ano? Salama ianao. Izy ny vadiko. Tsy maninona na tsy nampahafantarinao anazy ka. Za koa tsy voatery halala azy. Fa izy moa izany no izy azafady? Izy no dadan'ny dada Mirana. Ka hafahafa kely le feonantsika. Dia efa mahafantatra ihany aloha izany. Ny tena tongavako eto mantsy dia hijery ny zavikeliko fa tsy hoe hijery ny zanakareo. Tsy maninona mihitsy ka, zanakao io dia afaka jerinao. Fa rehefa vita kosa ny ataonao dia mahazo mandeha ianao. Aleo angamba ry mama aloha tsy dia masika be ohatr'izany nareo a. Tsy masika mihitsy izany fa teny tsotra. Satria hijery ny zanany no atongavany eto dia rehefa vita ny ataony afaka mandeha nge. Eny e, sady le anay koa ny tsy dia mila jerijerena loatra e. Efa eto izay roa hijerijery azy tsara.
Mba momba anay kosa ne nandehanany aty reto fa aza dia atao an'izany a. Ny anary zao angamba nieritreritako aloha hoe mety mba matory aty izy aloha androany dia atsy amin'ny efitranona ilany atsy. Zay indray ohatran'ny manahirana ka aleo tsiditra amin'izay a. Sady zay koa tsy mety an'izany zay a. Atory aninona aty izy? Tsy manahirana izany ry dada, impiry mba hanao ohatran'izany kosa nareo raha tsy amin'izao fahaterahan'ny zanakareo izao e. Tranonay ange ty fa tsy tranony zareo e. Marina mihitsy izany. Ko inona moa zany tokony hijanonana ahy tokoa fa tokony afaka mandeha zay na zao dia zao ary. Zay anie mba hanampy anareo ampifananareo no nahatongavanay aty e. Nefa ohatran'izay indray voilikilika moko. Zao no mety aleo zany mandeha satria ny fahatongavako no ohatran'ny mametraka olana. Tena zay mihitsy ka manahirana be zany hoe ianao hipetraka ato zany. Veloma ary Okalolo ry dada, saby hoe mety raha ohatra hoe izay indray ary no mandeha matory any aminareo e. aza mivezivezy zany olona voatera-bao io tokony fisaka tsara atao trano. Kosa efa mba mihoatry ny herinandro ane zay, efa mba mahazo mandenga izy. Naoko zao zay fa velominareo e mandra-piano. Sady tsy nisotro kafe ve ry dada ny tsy mba misy zavatra naroso akory teo. Mba mipetraha kely aloha e. Veloma daholo. Eny ary. Loza ry Edouard fa nandeha tamin'ny vaovao teo angefa nisy olona 5 matony e. Matina n'inona? Nihinana sakafo lany daty. Sakafo inona? Ka tsy fantako fa izay fotsiny hoe tena voaporofo ny hoe nihinana sakafo lany daty ireo olona ireo no nahafaty azy. Dia vaovao makasika, vaovao taiza? Fa taiza izany? Nisy anara-toerana notononony foatran'ny efa taitra be loatra dia tsy tadidiko. Fa ahoana aloha e? Fa inona ny zavatra nitranga? Ka zao nandoso ny valana ilay olona dia niditra hopitaly dia izay no nitarika nahafaty azy. Dia zazakely ve ilay izy sa olona lehibe? Nisy olona lehibe, nisy ankizy. Ka tsy fantatra hoe inona fa voaporofo fotsiny hoe izay no nahatonga an'ilay fahafatesana. Ianao koa tsy mba niheno tsara hoe vaovao hatraiza ilay Ka izy. za efa taitra beko. Zavatra mahakasika antsika anie izany Edouard e. Dia ahoana ireo ambiny entanao ireo nefa mbola misy valerana eo amin'ireo tapitrisa nge ireo e. Za tena matahotra ka. Ary io andra nga na andao dorana. Fa ianao ve adala? Fa zao ny hevitra hitako a. Tsy maintsy tedavana lalam-barotra hafa ireo miala eto an-tanàna. Tsy maintsy amidiko ireo fa tsisy an'izany dorana izany na ariana. Aza manaonao foana ry Edouard. Tsy manaonao foana fa hita tômôbilina dia aleo aloha hiala kely teto dia amidiko any ireo e. Ahondrako any amin'ny sisiny any ireo. Ianao ty tena mafoloka. Dia manasa tanana aminao aratra hatramin'io ianao. Tsy mba misy eritreritra manenjika mihitsy ve rangako. Za indray tsy mba miasa saina ny amin'izany fa ny vola tsy misy ny mampiasa saina. Fa ino ty ataonao? Te hafantatra ny fahamarinana hoe ahoana marina ny fandehan'ireto zavatra reto. Inona? Aleo aloha mba hihinana aloha mba handramako e. Andriamanitro aza dia manaonao foana ry Edouard. Mananao foana ahoana e? Mitsilo aloha tsara. Adilizy koa malemilemy raha teo tsy mikaresoka mihitsy. Ady manitra ilay izy. Tsy hitako mihitsy ange izay problema amin'izany e. Tsy hitako izay akarary olona amin'izany. Ka efa hoe zaniko. Ilay izy anie sady tsy masisy e. Tsy marikivy. Mbola tsisy lomotra ihany koa. Misy amin'ireo anie efa lany daty efa ela be, efa herintaona sy tapany. Dia izao izy izao e. Ay, sady tsy bobongolo. Ao ary aloha mba meo kely andramako. Aleo ty ho anahy. Maka amin'iretsy fa ireo be da be.
tsara Zay. tokoa ka. Ady mamy. Tsara ko. Na tsy hoe nga mamanareo mihinana an'izany fa tena tritaka. Mety akafy be koa izy aloha e. Fa naninona tsika hatramin'izay no tsy nihinana e? Izany no tena hoe mahaizina Tsara be potro ny izany. jiroko. Hanina eo ambaninao eo tsy hitanao sady tsy hohaninao. Ny olona ihany no varotana fa ianao tsy mba mihinana mihitsy. Matsiro. Ary tsy atsika izany le nahafaty olona ka. Zavatra hafa mihitsy ngamba ny nahafaty an'ilay olona na izy koa nefa maharary ny aretina hafa any e. Ary sao dia ohatra hoe nihinana atodin-gana natao mayonnaise. Izany koa tsy fantatra. Na koa efa ho tonga ny andro ny fahafatesany. Aleo aloha ry biscuit anankiray ry indray ngamba no andramako ka. Ry ohatra nisy ilay vaovao ry izao. Ie. Ty. Ny paoziny aloha tena tsara. Ity zao no tena tsara ny ato anatin'ny tiako. Ela tsy nihinana biscuit ka tena mahita tsirony. Na izaho koa araka. Firy izay ny lanintsika teo? Maromaro ihany a. Ireo jereo ireo fonindreo. Tsara efa nalany iray baoritra ve izay? Sao dia lany amin'izany ny maso-karenaka. Aok'izay. Oka. Meo rano kely aloha. Rano sisa. Fa inona ty loza etsonareo anahy? Ao ny zanakao tsy mahatsiaro tena, dia ny zavikelinao efa tsy namana tsony. Zaniko. Fa naninona? Eny aloha nazavako azy e. Maty amarina. Fa ahoana? Izany hoe izy moa mbola naharesaka tsara ihany koa alohan'ny nampidirana azy ao amin'ny urgence ao. Fa zao izy efa tena tsy mahatsiaro tena intsony mihitsiny. Izy roa zany. Le zaza efa voalazany teo fa efa tsy namana intsony efa maty. Satria le sakafonao an zareo zany a, le pozina avy amin'le biscuit, dia ny fihinanakany amin'ny nono dia niteraka fahafatesana ho an'le zaza io. Loza marina. Enjana be a. Dia ny olana koa nahagaga zany hoe tao anatin'ny adiny 5 zay vao hita hoe ny ratsy le fandehan-javatra. Dia ahoana ozy ny dokotera, misy fanantenana ve lohany sa ahoana e? Dia tsy hay aloha fa samy miandro eto. Kakinao. Za zao efa nieritreritra nanatra ny zareo mihitsy satria nahita an'le vaovao tamin'ny tele iny aho mantsy. Kanjo tara loatra. Fa inona koa no nampidika izy an zareo nihinana an'le izy e? Misaotra anao mankafy ny radio ambassadeur 104. Namoko voko nihinana azy tao efa avy nihinana izy vao niteny tamiko hoe tsara be le biscuit. Raha zany nareo nihinana koa dia niara vita daholo. Dia izaho ohatra izao koa e. Ka zay efa avy ny sakafo zay ny tsy antony nanay anazy. Fa raha nona zany zay dia tena mety nalaim-panahiny sesika an'io zavatra io koa. Ary ny tena problème tena angamba 17 ny lanin'izy mivady. Fa ahoana koa ny be dia be Tsy ohatr'izany? fantatra ho any efa hatramin'izay tsy mba mihinana amin'io fa tena matahotra manao kasobosy ary zareo rehefa manao azy eo sao dia miakatra le fofona dia hoe mampararina ohatran'izany. Sady raha ny tranony anie le biscuit e. Lozy ty marina. Zany angeny tena tonga amin'ilay hoe mandrora amin'ny tsy lany e. Nahavotena. Hitako. Ao zao dia stokazy aby ao ambadika ao. Tena tsy andry ela ntsony fa aleo za mihitsy ny anary an'izany entana izany. Ka rinao aiza moa zany entan'izany ko raha misy mitsidina any ve tsy voazava-toza maty avy ny 4 misy ny mpitsindrika eran'ny tanàna. Ka Dorana mety. aleo dorana ary. Nefa ny koa le andorana izy ange amin'ny toerana manao ahoana ny andorana an'izany? Ka tsy andro ny décision an'izy roa ihany ve vao afaka mandoro an'izany? Tsy miandry an'izany tsika. Hitako Efa hita zavatra. fa mamono mahafaty zao ve dia mbola ho lalilalaovinao ihany. Tena pozina mihitsy ange zany le izy. Izy aloha dia izay fa dia Zao ary zao tsy fantatra ange ny toy an'ity raha ty raha fantatry ny fanjakana hoe avy ao amin'ny ihany no loharanony ipoiran'izao zava-dozy zao e. Kamba dia loza ny mahazo antsika isinao. Sika no ato.
mangina aloha ianao e. Ianao koatra mampatahotra ane zany e. Marina Inona moa ny izany. idirantsika amin'izany iny? Zareo manao ny ataony ihany. Ka nareo miara-miasa tsika. Ka samy manana ny asany. Izy kirakira biscuit moa za pompistako. Ino ary ny tokony fampidiran'izany na dia ka nareo raitra ray trano io ka ny fanjakana ve te alalan'izany. Alefaso lavitra ny saina fa ianao koatra ny zazakely reny. Za eto tena mangovotra mihitsy. ka inona zany ny vahaolana e? Hodorina dia hodorana aiza koa ireo zavatra Tsy efa mameno maintsy trano mitady ireo. toerana mangingina dia any no andoroana azy. Ary raha ohatra hoe Toerana alevina tsisy mpandeha. Anao Aiza lavaka. rangaty ianao lavaka be takan'inona zany vomby an'izany entany zany. ka raha ohatra hoe avalana rano koa ary Dia amin'ny teninao ihany hoe raha misy Sany- mahita any dia misy mihinana koa nge. sa ny trondro kosa sanatria ho fatin'ireo any aby ny arinany kibon-drano any. Anao ohatrany hoe zazakely zany ka efa hita fa zavatra problème be ohatr'izao tsy maintsy atao izay alasan'ireo tao na dorana aingana be ireo. Oatra miantso le dokotera iny fa inao ve no any sa za? Oatra ny antso antsika izy a. Ndana aloha ianao makany fa nareo no mba efa teto hatramin'ny voalohany. Andana ary dety a. Ndao hiaraka vetivety aloha. Ka sao dia lasa lozako. Fa za tsy mahazaka meny loza. Hoy Lia, Oy, fa inona ty ataonao e? Nareo zany ela be. Aloha zany ho eny ary. ndana ary e. Alao rasona aloha alefa. Fantako mihitsy ny toe-tsainao. Ny fahasarotam-piarinao no mahatonga anao mandefa anao hoe ndana mandeha ko rafla. Tsy tianao hijanona hiaraka amin'ny eto dia zaranao ary izy mandeha any nefa tokony fantatrao fa zanakay nge iny e. Izay fa izy fantaramy. Tsy misy inona fa misy fanafody asainy zareo fidiana fotsiny kay. Zay ny antsoiny teo. Ay, kosa Fa mbola eo mpitsaboana hono. Nanontaniako tsara mihitsy mantsy hoe ahoana ho ahy izy eo. dia mbola mitempo ve mifony? Mbola velona hono fa izy tsy mahatsiaro fotsiny. Dia misy fanafody asainy zareo fidiana reto. Dia tonga dia vidinao zany aloha sa? Ka aty amiko izao tsy isy vola. Tonga dia viditsikako inona indray ary ty. Mba mandraindray anjara kely eo daholo aloha fa nefa betsabetsaka koa no mivoaka taty am-paosinay e. Zanaka iraha manana ihany io ko. Eny efa tsisy any aminy dia atao ahoana fa ty loha Ianao atao. ve no antaniako fa izy no resahako. Ianao koa no tsatsangona. Tsy zany fa efa mba betsabetsaka ilay nataonay dia tsy dia misy vola intsony aty am-paosy aloha zao fa raha tsy hoe mody any an-trano anga. Ka za tena tsisy atokona mihitsy aloha. Tapoka be koa le niantsonareo anaty zay natongavako. Inona fotsiny koa ary zany. Mba karakara olo e. Hitantsika eo ihany izay andaminana azy rehefa Dia efa aorina. tsy maintsy izay ihany zany miatrika etiko ino. Dia iza nividy an'ilay fanafody? Alao zay araka any e. Alao zay roa. Dia ngiaza miandry eo aloha fa sao dia misy ilainy indray mandram-piverinay. Eny ary. Tsy manino. Zao rakizy atao viafy nandoro ny lambanareo io tsy mihaino anatra io. Impiry moa zay no miteny anareo hoe ahita loza amin'io. Zao Zany mihitsy. endry mama. Manaona zao ny fahasalamanareo? Efa mba azoazo aloha le izy ry dada fa le kibo no ohatrany somary mbola miaingo mavesabesatra kely fotsiny. Sady zao rô anaka. Nareo mantsy somary bebe mokondao zay tamin'ny voalohany dia mananatra mihitsiny a. Mba hainao ihany ho anteninay ray aman-dreny. Tsy mandatsy zay raha miresaka an'izany eto Zay satria mihitsy. zava-misy no resahana. Zao nareo namoy menaky ny ainareo. Tsy mora nge zany e. Eny e. Sady ankoatran'izany ny olona efa maty tany ivelany tany efa tsy fantatra intsony e. Sady efa namono teny nareo no namono zanaka no namono mpiarabelona. Maty nareo daholo ny raha Madagasikara ny farany. Eny e, tsy hitako intsony raha olona izay tenenina fa dia misaotra ny amin'ny fananarana e, fa nitsiana zanaka tiana tokoa izahay ka tena misaotra e. Dia hono a, nareo zany zao anao inona rehefa salamalama eo? Vao mieritreritra kely ny zavatra atao ngamba rehefa sitrana soma tsara. Zao le hoe départ à zéro.
sao dia mivarotra menaka lany-daty eo indray ariko. Ie izy mahita raha afaka ny biscuit dia miditra amin'ny menaka. Afilandorony lamba io reto a. Tena tsy hanao tsony e. Tsy hanao tsony. Sara tsy nanaraka mbaka ny ainareo aza. Fa raha sany kolonareo ry mama nihinana an'ilay biskit tao. Dia asa angambany. Za efa ratsy ny saiko nahita anareo teo amin'ny urgence iny e. Efa tsy nieritreritra anareo velona intsony afa za tsy te hiteny amin'ny zareo retsy fotsiny. Sady nareo efa marefirefy raha teo. Izay moa izany no zavatra nitranga teto a. Efa somary salama zareo moa efa nody avy any amin'ny hopitaly koa. Efa tsy dia misy ahina intsony. Ka afaka mandeha amin'izay ngamba ianao e. Za ve? Iza indray moa? Za toko moa hijanona anao iny eto fa marina izany ka handeha. Tao ary, itsy ny varavarana. Izy ve na tsy roahanao aza be tsy handefa ianao koa maika be ry. Misaotra betsaka ry dada. Ho avy manta.